Faly miarabantsika tsirairay avy indray a manaraka an'izao fandaharana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Ny fanahy masina, fanahy fahamarinana hitarika antsika tsirairay avy ho amin'ny marina rehetra ary ahafantarantsika ny marina dia Jesosy Kristy zany ary eo amin'i Jesosy Kristy ny fahamarinana ary ilay marina ny anafaka antsika ho afaka tsy ho andevo, anafaka antsika tsy ho andevo, andevon'ny fahotana, andevon'ny fampianaran-diso, andevon'ny nofo fa olonafaka ao amin'i Jesosy Kristy ilay mpanafaka. Androantsika dia mbola handray teny indray fampiomanana antsika ny amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy zany. Ho avy eny amin'ny raolanitra Jesosy, efa teny nambarana izay. Andriamanitra mahatoky izy, mitana ny teny nomeny izy ary izay lazaina tsy maintsy tanterahana na ho ela na ho aingana. Na firy na firy teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny ary amin'ny alalany koa ny amen. Mahatoky zato isan-jato isika, mahatoky zato isan-jato ny tenako fa izay voalaza rehetra ato amin'ny Baiboly dia teny marina avokoa ary tsy maintsy ho tanteraka. Jesosy Kristy efa laza fa ho avy eny amin'ny raolanitra, aka fiangonana, be voninahitra, tsisy fiketronana, tsy manan-tsiny, fiangonana madio dia ho avy izy eny amin'ny raolanitra. Misaotra ny tomposika raha mbola mena fotoana androany hianona ny teny indray ary dia hiroso hatransika maro ny voakasika amin'ny alalan'izao teny izao, manerana an'izao tontolo izao. Maro ny sokafan'ny tompo ny masony ary natsapa ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly, ny ala tao amin'izay rafodravitra, ny ala tao amin'izay fombafomba-pivavahana, ny ala tao amin'izay atoko-pivavahana, ny ala tao amin'izay rehetrarehetra hetsika ety ivelany fa tena hoe lasa miaina amin'ny fahatsorana ao amin'i Jesosy eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ary dia mampahery antsika tsirairay avy. Maro ny fanenjehana, maro ny ady sy ny fitsapana, maro ny fisedrana ary efa tenin' Jesosy raha teo zany fa manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tiantsika. Dia izy eny hitazona antsika tsirairay avy, ampitoetra antsika tsirairay avy, tsy hanatsiny amin'ny andro fiverenany ary isany no akarina. Etsy an-danin'izay maro ihany koa ny mbola tsy resy lahatra, maro moa no manenjika sy manan-kina, milaza an'izao fampianarana izao fampianaran-diso, milaza an'izao fampianarana izao ho avy amin'ilay ratsy misy ary tompo any hamidra fo aminy ary ianao izay ao anatin'izany ka manaraka an'izao teny izao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, izy hanafaka anao, analanao amin'ny avonavim-panahy, analanao amin'ny avonavim-panahy ary tonga anao amin'ny fanetretena tahaka ny Nikodemosy, ilay mpampianatra ny Jiosy, ilay mpampianatra ny Israely nefa tsy nalala ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fandovana ny fanjakan'Andriamanitra. Resaka tamin'i Jesosy hoe mila ateraka indray ianao Nikodemosy vao miditra fanjakan'ny lanitra mba ho ao fanetretena ihany koa ianao, anaiky ny fahateraham-baovao, anaiky ny fahaterahana indray ary tonga anao ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra satria raha tsy ateraka ianao tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra, tsy nofo aman-draha, tsy olombelona ara-tsaina, tsy ny fahalalana Baiboly, tsy ny fahalalana teny Jiosy, teny Grika, teny Hebreo, tsy ny fahalalana tantara ato amin'ny Baiboly, tsy ny fahalalana rafidrafitra sy ny fombafomba no azona ny famonjena miditra ny fanjakan'Andriamanitra fa ny fahaterahany indray ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fanekena ny fahotana ary ny fanekena ny rano Jesosy manadio, manamasina, mamela heloka ary ny fandehanana ny fiainam-baovao amin'i Jesosy no hidirana amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Raintsika ny tenin'Andriamanitra Matio 2:20. Matio 2:20 ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana tamin'ndraika nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka mpanjaka iray nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanany lahy ary izy naniraka ny mpanompo ny antso izay fanasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady fa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa koa indray izy ka nanao hoe lazao amin'izay fanasaina hoe indro efa voavoatra ny nahandroko, efa voavony ny omboko sy ny navahiko ka efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Ko makanesa ty amin'ny fampakaram-bady ianareo nefa tsy nahoany akory zany fa samy nandeha izy, ny anankiray ho amin'ny sahany, ny anankiray ho amin'ny varony ary ny sisa ny sambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony efa voavoatra ny fampakaram-bady fa izay efa nasaina no tsy mendrika. Ko makanesa ianareo any amin'ny isam-panan-dalana ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakaram-bady.
dia nivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany na ny rasy na ny tsara ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary noho ny efa niditra ny mpampakatra, noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, risaka izy, ahoana no hidiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatoro ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina, any ivelany izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Fa maro no antsony nefa vitsy no fidina. Amen. Fampianarana mifono afatra maro be zany ampianaran' Jesosy zany. Jesosy ilay mpampianatra tsara indrindra, ary mahafinaritra an' Jesosy rehefa mampianatra izy dia ataony amin'ny alalan'ny fanoharana. Ataony amin'ny alalan'ny fanoharana hatrany zany, ary misy lesona be da be ao anatiny. Ary anisan'ny raisitsika eto androany, fanontaniana mipetraka amintsika tsirairay avy amiko sy aminao androany dia zao: mitondra ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ve ianao? Zay ny fanontaniana mipetraka amintsika. Miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ve ianao? Isy fotoana iverenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra, ary andray ny olona izy ho amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Fanoharana tia nataon'ny tompo ity hoe nanasa ilay mpanjaka, efa voasoratra mihitsy hoe reto avy no niasaina. Fa ny mampalahelo dia hozy izy hoe tsy neto avy reo amin'ny andininy fahatelo, tsy neto avy ilay olona nasaina. Dia talak'izay koa mbola nanasa fanondray dia hoe tsy nahoana zany. Be da be ny antsoina ho eo amin'i Jesosy amin'izao fotoana, be da be ny antsoina hibebaka, hiala amin'ny fahotany, be da be ny antsoina hiavana amin'i Jesosy Kristy, fa tsy ahoana zany. Mbola maminy izao tontolo izao, mbola maminy ny zavatra eto tany, ary tsy ahoana zany. Dia nianso olo-kafa mihitsy ny mpanjaka hoe ndao atsoy daholo izay hitanareo eny an-dalana eny, na ratsy ozy izy na tsara. Ary rehefa tonga tao amin'ny fampakaram-bady amin'izay feno ny trano, tonga ilay mpanjaka izah hoe manahoana daholo ny olona ato. Hay, ny fidirana amin'ity fanjakan'Andriamanitra ity, ny fidirana amin'ity fampakaram-bady ity, dia misy akanjo manokana ahafahana mitoetra ao, ary ahafahana ho raisina ao amin'io fampakaram-bady io. Zay rehetrarehetra teo ao dia voaray dia ho tafiditra ao. Fa ny fepetra ahafahana mitoetra ary mijanona maharitra ao anatin'ilay fampakaram-bady dia ny fanaovana akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia ny fanontaniana mipetraka amintsika, miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ve tsika? Miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ve tsika? Ino io akanjo io? Raha raisina tsotra ity fanoharana lazain'Andriamanitra ity izay tantarain'i Jesosy ity dia izao: ny fanjakan'Andriamanitra voalaza ho amin'ny Romanina 4:7 hoe ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa amin'ny fifaliana, fahamarinana, fiadanana, vokatry ny fanamasana. Zany hoe fiainam-pifaliana ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa mila an'ilay akanjo, mila an'ilay akanjo. Raha hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika, tsy midikiditra any daholo ny rehetrarehetra, fa mila jeren'Andriamanitra hoe manao an'ilay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ve tsika? Manao an'ilay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ve tsika? Tahaka amin'izany ny eto amin'izao tontolo izao, rehefa andeha hisakafo amin'ny toerana anankiray, fotoana lanonana anankiray izay manan-kaja, dia tsy hanao akanjokanjo foana sahala amin'izao, fa tsy maintsy manao akanjo fitondra ny amin'izany tsika. Raha hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa tsika, raha hiala eto amin'ity tany ity tsika ka hoe ho any an-danitra, dia mila an'izay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady zay. Ny fanjakan'Andriamanitra hoe dia fifaliana. Zao lazain'i Jesosy rehefa mijery tsika ao amin'ny Luka 5:10, 1:2 sy ny toy rehetrarehetra ao tantarany amin'ilay zanak'adala. Faly izy rehefa nahita an'ilay zanak'adala niverina. Dia rehefa niverina ilay zanak'adala dia hozy izy hoe vonoy ny omby, vonoy ny ondrina faha, dia ndao tsika hihinana sy hifaly. Zany hoe fanjakan'Andriamanitra misy an'izay fiarahana amin'ny sakafo izay foana. Misy an'izay fiarahana amin'ny sakafo izay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mahita koa tsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka 2:20. Luka 2:20, 1:20. Luka 2:20, 1:20 dia izao no voasoratra ao.
fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany tsony aho ambara-patateraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mba hihinana an'izany tsony aho izy raha ambara-patateraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra io dia misy an'izay fihinanana firavoravony izay kanefa tsy miditra any daholo izay rehetra tsy miakanjo ny akanjo fanasana. Inona ary io akanjo fanasana io? Io akanjo fanasana io lazay ny tenin'Andriamanitra amintsika, izay no resahantsika androany. Dia ahitantsika hoe zavy ao anatin'ilay miakanjo amin'ilay akanjo fanasana. Mieritreritra ny olona fa nidiran'ny fanjakan'Andriamanitra dia miditra am-piangonana tsy tapaka isaka Alahady, isaka Sabotsy sy amin'ny fotoam-bavaka rehetra. Mieritreritra ny olona fa nidirany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fandoavany rakitra, fandoavany vavolo-karena, fandoavany adidy aman'andraikitra isaky ny sampana maro. Mieritreritra ny olona fa nidirany amin'ny fanjakan'ny lanitra dia mahatonga azy ho mpikambana ao anatin'ny sampana maro. Mieritreritra ny olona fa nidirany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny ananany titra hoe pastera, titra hoe diakona, titra hoe mpiandry. Mieritreritra ny olona fa nidirany amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanaovany asa ho hitan'Andriamanitra ary ho ankasitran'Andriamanitra izy amin'ireny asa ireny. Izay ve ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Raha iseho anatrehan'Andriamanitra isika, inona no ambarantsika eo anatrehan'Andriamanitra? Za efa nanao adidy be tany an-tany, tsy tapaka mihitsy nanao rakitra, tsy tapaka nanao vavolo-karena, tsy tapaka niditra am-piangonana, Alahady, Sabotsy sy ny fotoana hafa. Matotra tsara ny fandrehanako fotoana atao anatin'ny sampana maro isan-karazany. Ary nanao asa ahako, nanao fitoriana ahako, nanamasina mariazy ahako, nanokana olomparay fanasan'ny tompo ahako, nanao adidy amandraraha, nitory filazantsara, dia indro aho tompo raiso aho hiditra ny fanjakanao fa reo ny fitafiako. Izy ny tompo hoe tsy fantatro ianao na oviana na oviana, fa tsy resaka izany ny fitafiana hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Raisika ny tenin'Andriamanitra, Samuel voalohany toko 2:10. Samuel voalohany toko 2:10. Samuel voalohany toko 2:10. Ary noho tonga ireo dia nijery any Eliaba ka nanao hoe ny voaositry Jehova tonga eto anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehany na ny avony tsanganany, fa efa nolaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'ny Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Mazava tsara amintsika izany. Inona ny jeren'Andriamanitra? Inona ny jeren'i Jesosy Kristy? Raha ny fidiana ho mpanjaka Davida nalefa teo daholo ny rai-tapo aminy rehetrarehetra, dia nieritreretin'ireo rai-tapo aminy, nieritreretin'ny rainy mihitsy ara fa ilay lehilahy avo ranjanana sy bikana sy tsara tarehy no fidian'Andriamanitra. Fa rehefa niteny tamin'Andriamanitra Samuela dia izao no nolazay, aza mijery ny tarehany na ny avony tsanganany, fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho eto ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Manahoana ny fontsika tsirairay avy manatrika an'izao fitoriana izao? Manahoana ny fontsika isan'andro madio anatrehan'Andriamanitra ve? Fa Andriamanitra tsy mijery ny zavatra ivelany ety ataontsika, ny akanjo tsara andeha hivavaka, ny adidy atao, ny vola atao, ny rakitra atao, ny asa fanompona atao, ny titra izay mamatimaty atsika, tazonintsika mafy mihitsy hoe ino ny idirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsia miala ny kirana amin'ny maso androany, ho fatatsika fa tsy ny asa, tsy ny fisesehoana ety ivelany, tsy ny fombafomba, tsy ny rafidrafitra, sy ny fananana antoko-pivavahana sy ny fitoerana ao amin'ny antoko-pivavahana no idirana amin'ny fanjakan'ny lanitra, ary ahafahana miditra ao amin'ilay fampangaram-bady. Fa ny ananana fo madio no idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha isika ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Matio toko 5 dia voalazan'i Jesosy Kristy hoe sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Zay ilay fitafiana voalohany, ilay akanjo dia ny fonjeren'ny tompo. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita an'Andriamanitra. Matio toko 5:15. Aiza ho aiza tsika amin'ity fotsika ity. Eo ivelany anie tsika mety tsara bika manendrika, eo ivelany anie tsika mety mampiseho toetra mety eo mason'olona, fa Andriamanitra mamaky ny eo am-pontsika. Ny fitafiana taky ny tompo
ho tafitsika dia mitafy an' Jesosy Kristy mihitsy. Raisitsika indray ny Romanina toko 17. Romanina toko 17 dia izao no voasoratra ao. Aza miany amin'ny nofo hatateraka ny filany fa hitafio Jesosy Kristy. Hitafio izy, hitafio ny akanjo masina, hitafio ny akanjo fotsy mirebareba amina pastera na ana dekona na ana mpiandry na mpitondra fivavahana. Tsia, ary nanometsiny an'ireo mihitsy Jesosy. Ao amin'ny Matio toko 17, loza nareo fariseo sy mpanora dalàna, fa nareo raha ity ivelany dia madio fotsy, fa ao anatinareo feno rombaka sy fitaka. Loza nareo Jesosy. Manahoana raha ny pastera, raha ny apôstôly na ny mpaminany na ny mpiandry na ny diakona ny lazain'i Jesosy amin'izany amin'izao fotoana hoe loza nareo. Fa ity ivelany nareo madio, fa raha jerena ny ao am-ponareo feno rombaka sy fitaka. Ary lazay Jesosy mihitsy ary hoe fasana amin'ny lalitra, fasana amin'ny lalitra fotsiny fa ao anaty maloto. Misy tsy famelan-keloka, misy lolo-po, misy tsy fitiavana, misy fireharehana, misy fizaozahoana, misy ambo, misy tsy fitiavana. Tsy madio ny fo, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Hitafio Jesosy Kristy. Mbola raisitsika ihany Romanina toko 17 aloha le voalohany teo a. Romanina toko 17 a, tsika mantsy misy mandray an-tsoratra zao fampianarana zao a. 17 a ny Romanina toko 17. Fa hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany amin'ny nofony hatateraka ny filany. Mitafy an' Jesosy, manana endrika an' Jesosy fe, manana toetra an' Jesosy fe, manana fo tahaka an' Jesosy fe, antra, onena, feno fitiavana, mankahala fahotana ary samy joro amin'ny fahamarinana fa tsy miray tsy kombakomba amin'ny tsy fahamarinana. Raisitsika ihany koa Kolosianina toko 7, Kolosianina toko 7 andininy 9. Kolosianina toko 7 andininy 9. Maro tsika ny diso hevitra, maro tsika ny mandeha any amin'ny lalana tsy izy, fa veritsika fa ny fisehoana ity ivelany sy ny asa ataontsika sy ny asa fanompoantsika sy ny zavatra rehetra vitatsika no andeha ho atolotsika ao anatrehan'Andriamanitra. Tsia, tsy izany ny voalohany, fa ny voalohany dia tsika mihitsy tavavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ary mitafy an' Jesosy. Izao ny voalaza Kolosianina toko 7 andininy 9. Fa ankehitriny esory koa zao, esory zao rehetra zao, fahatezerana, fiafonafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mamenatra aloka ny vavanareo ary aza mifandangy anareo. Zany akanjo mila esorina daholy. Fa efa naharianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany. Zany le toetra taloha zany. Samy mandiny teny tsika. So mbola misy fahatezerana ato amiko, so dia mbola misy fialonana, so dia misy lolo-po, so dia misy fitenenan-dratsy, so dia misy teny mamenatra aloka ny vavako. Fa toetra taloha zany, fitafiana taloha zany, tsy akasitrahan'Andriamanitra ary tsy miditra fanjakan'Andriamanitra na mbola zany ao am-po. Dia hozy izy, aza mifandainga fa efa nahariana ny toetra taloha, so dia mbola misy laingalainga foana, so dia mbola misy famoronana zavatra tsy izy foana, zavatra tsy marina. Dia izao ny voasoratra, efa naharianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Zany hoe rehefa tonga ao Andriamanitra hijerentsika dia Jesosy no tokony ho hitany. Nahariana ny toetra taloha, notafiana ny toetra vaovao. Ny rasisme, manavakava-bolo-koditra, tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany da kristianina ianao, tovy avokoa ny olona rehetra eo anatrehan'ny Tompo. Tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy misy tsony jiosy, tsy misy gentilisy, tsy misy hoe voafora tsy voafora na barbarianina na skitianina na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra amin'ny rehetra. Dia hoy ny voalaza, zao ny fitafiana, mila fitafiana ho raisiko. 12. Mitafy famindram-po, mitafy fiantrana, mitafy famoram-panahy, mitafy fanetretena, mitafy fahalemem-panahy, mitafy fandeferana. Araka ny olom-bofidin'Andriamanitra sady masina no mahalala. Zany ny fitafiana mila raisina. Tsy hoe ratsy ny manao adidy, tsy hoe ratsy ny mandorakitra, tsy hoe ratsy ny manao asa fanompona. Fa tsy zany ny voalohany. Tsy voavonjitsika no ny asa fanompona ataotsika, fa voavonjitsika no ny rano Jesosy manadio sy manamarina. Voavonjitsika dia miasa ho an'Andriamanitra, fa tsy hoe miasa ho an'Andriamanitra tsika mba ho voavonjy. Dia apetraka ny ten'Andriamanitra amintsika zany. Ny fotoana moa mandeha dia mandeha any, fa tiana lazaina amintsika hoe ny akanjo fotsy madio mila ananantsika izany. Tenin'Andriamanitra milaza ao Mpitory-teny, izay ny amaranako azy, toko 7 andininy 9. Mpitory-teny toko 7 andininy 9. Mpitory-teny toko 7 andininy 9, tsara be zany teny zany.
ary mba ho raisitsika daholo eny ary ankatoavintsika. Zao ny voasoratra: aoka ho fotsy mandrakariva ny fitafianao, ary aoka tsy ho diso menaka ny lohanao. Raha mavy Jesosy eny amin'ny raolanitra, ny fitafiantsika ve madio? Madio ve ny fotsika? Masina sy marina ve tsika? Fa ozy voalaza tamin'ny mpitoro teny 7:5 teo hoe aoka ho fotsy mandrakariva ny akanjonao. Tsy hoe andeha hanao akanjo fotsy foana zany, fa le toe-po, le toe-tsaina, le fomba fijery madio. Ary ny menaka ozy tsy ala amin'ny lohanao, le fanamasina ve ao amintsika foana. Mitondra antsika tsy hanoty iny, mitondra antsika tsy hanoty iny, fa hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ho an'i Jesosy ihany ny voninahitra, ary tsika mba ho mpiaino mpakatoa azotsika ny famonjena. Fa ny fitafiana dia Jesosy Kristy. Amen.